Madagasikara tafaray ny ity sy ny manana tao Toliara. Fiarovana ny vakoka sy ny tantara, tsy voavidy vola ny asy ny tanindrazana. Faneriny SADC anaovana tondrozotra toy ny inona adinoina kanefa anahirana koy mon père prospère manatitra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajany izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tontolon'ny politika sy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Manitatra ny fifandraisany amin'ireo firenena maro i Madagasikara amin'izao fotoana izao antsoina hoe politika multilateralisme sy ny tozazomi. Tena isika ve no mamatra ny tombotsoantsika samy ankina be loatra amin'ny mpamatsy vola mahazatra hoy mon père Prospère Ratovomanarivo tamin'ity androany ity. Nametra-panotanina manoloana ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena any ivelany. Mila mahay milomano ao anatin'ny fahamailona sy fitandremany Madagasikara raha te ho tafavoaka hoy hatrany ny fanehoan-kevitra ity mpandinika raha rahampirenena ity. Tady vaovao makasika izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjona. Fifandraisana eo amin'ny firenena maro izany hoe mihoatra ny roa ny multilateralisme. Miara-miasa sy mandray fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fikambanana na fifanarahana iraisana ireo firenena ao anatin'ny karazam-pifandraisana io. Ny tozazomitsa indray dia firenena iray miezaka manitatra ny fifandraisany amin'ny firenena sy vondrona maro samihafa, tsy mifantoka amin'ny mpiara-miombonantoka tokana. Ireo no fifandraisana iraisam-pirenena ampiasain'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ina tsy ahafahan'i Madagasikara milomano anefa ny toe-zavatra misy iraisam-pirenena hoy ny mpandinika fiainam-pirenena mon père Prospère Ratovomanarivo. Tsy ny fandroritan'ireo firenena-dehibe iara-iasa amintsika no zava-dehibe fa ny fahaizantsika mamaritra ny fifandraisana amin'izy ireo hoy ny fanehoan-kevitra. Ny voalohany azakazaka raha itosika nantson'ny olona moa zany tsika hoe nantson'ny Rosianina dia avy eo koa nantson'ny Frantsay, zany hoe ifandroritantsika ao anatiny ao ka zay fandroritana zay ve mahatanty ny tosika ataon'ny olona tsika ao anatiny dia zay ny ifandraisan'le anankiray faharoa le hoe tolona ambony vatolampy zay raha tsy fitana amin'ny vakiloha. Da rehefa ifandroitan'ny olona tsika ifandronjony eo dia rehefa raha tsy fitantsika vakiloha ao anatiny. Ary ny fahatelo le hoe azakazaka ambany farafara. Ny azakazaka ambany farafara indray fijeriko azy tsika atao anatiny zany no fanaritaka ao ambany amin'ilay espace kely ilay ilalovantsika nefa ny olona efa mieritreritra zavatra ngeza be ny ranomasimbe andehanina isika ao anivon'izany ranomasimbe zany ny BRICS moa zany miaraka ny lazaina teo miaraka amin'ny Rosianina nefa ny rafitra teo aloha tsy mamela mahazo antsika zany hoe ny Union Africaine SADC zay maniry antsika amin'ilay famahana ny olana araka ny ordre constitutionnel sy fifanarahana mazava fa miankina amin'izay le fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola mahazatra. Ny olana ao anatiny io dia le hoe ny fiarahantsika amin'ny Rosianina ve maha olana ara-bola tokoa, zany hoe lay financement ny zavatra samihafa dia ataoko fa eo ny fanampitsika, eo ny fanamby amin'izay le hoe inona no politique internationale entitsika. Za moa zany anisa mametraka question amin'izay foana hoe tsy hoe antson'ny olona, tsy hoe toloran'ny olona n'izao hevitra zao tsika dia zay natao hoe vahaolana ao antsika fa isika ny tokony hamaritra an'izay fifandraisantsika amin'ny any ivelan'izay. Isan'ireo fanontaniana mipetraka ho an'ny mpanara-baovao ny momba ireo famatsim-bola avy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra raha ny teti-bola farany mantsy dia ireo no miantoka ny ampahany be amin'ny teti-bolan'i Madagasikara. Ny Rosianina ve nefa rehefa midika hoe miaraka amintsika manana financement zareo atao amin'izay tafiditra ao anatin'ilay politika ny BRICS na ny Banque de Shanghai moa satria manana ny olo zareo na le OCS ny communauté kely zareo manana politika ve zareo mahamatsy vola amin'ny teti-bola mpanjakana zay banka ny veriko hoe tsy zay ny azy ny politika. Ny tamin'ny farany moa ny resaka niny hoe ny Rosianina ny sécurité ny azy mandefa miaramila mamatsy fitaovam-piadiana miaro an'le mpitondra. Ny sinoa indray ny azy mifandray amin'ilay route de la soie vaovaoany
dia manao infrastructure izy fa ho ambadika ireny zavatra ireny ny azy tsy gratuit fa dia mivolamena le fitrandrahana dia ataoko hoe eo amin'izay le takalo-patsa vidim-pihinanana izay zany tokony andiniantsika lay teti-bolantsika nefa hitako hoe hatramin'izao aloha zany a ohatrany tsy mandalo amin'le eritreritry ny mpanao politika sy mpitondra na ny rafitra samihafa izay le hoe atahoana ny anorenana n'ilay fahaleovan-tena ara-pitantanana fahaleovan-tena ara-bola ihany koa raha izay ny ilazana azy dia eo zany tsika izao tsy ampy ny fanokafana varavarana amin'ny rehetra hoy mon père Ratovomananarivo Prospère fa ilaina ny fahavononany sy ny fahaizana mamaritra mazava ny tombotsoam-pirenena ao anatin'ny tontolo iraisam-pirenena miovaova sy mifaninana mafy tahaka izao dia tsy ny herin'ny mpamatsy vola no tokony ibaiko fa ny fahendrena sy ny paikady entitra entin'ny Madagasikara miaro ny fahaleovantenany sy manarina ny toe-karenany hoy hatrany ny fanazavana. Mbola manodidina hatrany izay vaovao eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena izay dia toa fanahinina adinoina ny fepetranapetraky ny vondrona SADC milaza ny tokony ametrahany Madagasikara tondrotra mazava hitantanana ny firenena hoy mon père Prospère Ratovomananarivo manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Zavatra telo ny tena mahasarotiny ny SADC ary isan'ny lehibe amin'izany ny resaka demokrasia raha ny fanazavana hatrany. Tsy manana afa-tserinandro sisy Madagasikara raha ny fepetranapetraky ity vondrona ity saingy toa tsy hita sotra ny fandrafetan'ny fanjakana izany hoy hatrany ny fanamariany tady vaovao eo amin'ny rinatsariny ny aritanjona hatrany. Tsy mbola nanameloka any Madagasikara ny SADC izay vondrona iraisam-pirenena misy any Madagasikara aty Afrika na izany aza nefa nametraka fepetra mazava ity vondrona ity anisan'izany ny tokony ametrahana sarta na tondrotra mazava mifehy ny fizotry ny raharaha politika eto Madagasikara ary indrindra ny fanatanterana ny dialogue inclusif izany hoe dinika iarahany ankolafy rehetra tsy ankanavaka ambaran'ireo mpanara-baovao sy ny mpandinika fiainam-pirenena fa azakazaka ambany farafarany eto amin'ny firenena ka mampitombo ny aya amin'ny hoavy ny raharaha politika. Fantatsika fa ny Union Africaine sy ny SADC ao anatin'le rafitra taloha mahazatra antsika sy ny mpiara-miasa amintsika mahazatra zany dia mametraka ny condition izy condition zareo zany dia hoe ny demokrasia lalam-panorenana sy ny fifidianana ireo ny azy condition ngeza be amin'ny fiara-miasa sy ny famatsim-bola dia ny dikan'izay le zava-misy eto amintsika ve le ordre constitutionnel eritreretintsika ve mitovy amin'le eritreretina le vahaolana mandeha amin'izao fotoana izao amin'ny concertation etsero reo ve mitondra any amin'izay le hoe misy fanarahana feuille de route sy ny sisa hitondra any amin'ny fifidianana koa moa zany nefa fantatsika fa ny fifidianana eto amintsika hatramin'izao aloha mbola tsy vahaolana ary raha ny endriky le azakazaka ambany farafara miseho dia mbola tsy hamahaolana ny fifidianana noho izany dia ho diso fanantenana ny SADC ho diso fanantenana ny Union Africaine fa isika koa difotra ao ambany farafara zay ngamba ny roso amin'izay zareo amin'le fanasaziana antsika fa rehefa fanasaziana moa zany dia nidikan'izay dia le hoe mirotsaka daholo ny hoe tsisy fanampiana tsisy vola tsisy fiara-miasa dia isolé ato zany tsika. Tsy mpanome fanampiana arabola na aide budgétaire ny BRICS ho ihany ny fanazavana fa mifantoka kokoa amin'ny famatsim-bola ho an'ny tetikasa manokana midika izany fa tsy miditra mivantana amin'ny famenoana ny kitapo-bolam-panjakana ny fanoana ny vondrona BRICS fa miompana amin'ny fanatanterana tetikasa voafaritra mila fitandremana sy fahamailona arak'izany ny famaritana ny paikady ara-diplomatika sy arabola ao anatin'ny toedra rasaropady tahaka izao ilaina ny mangarahara sy ny fanapahan-kevitra mazava mba hiantoana ny fametrahana tombotsoam-pirenena ho laharam-pahamehana raha tsy mahay mifampiresaka ny samy malagasy dia ny avy any ivelany no anery antsika ifandaminy ary izany no anahirana hoy hatrany mon père Prospère Ratovomananarivo. Misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena ahitana tombotsoa ho an'ny Madagasikara isika hoy ny filohan'ny fanavozana tamin'ity androany ity rehefa avy namita fitsidiana ofisialy tany Moscou Rosia ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika mivady sy ireo delegatsiona ny aradi taminy dia niazo any Frantsay indray androany anao fitsidiana arakasa efa ela no nanomana ny firenena rotonta ity dia ity raha ny vaovao hatrany raha ny fandaram-potoana dia raha mpitsoto akandro no iona
fotoana ny filohan'ny fanavozana sy ny filoha frantsay ny antsiprian'izay tateriny ando miaratina. Misokatra tanteraka amin'ireo firenena maneran-tany iza mety azon'ny vahoaka malagasy tombotsoa i Madagasikara ho ny filohan'ny fanavozana nanatitrantitra. Tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny fifandraisany iraisam-pirenena izao fitsidiana izao ho ihany kolonely Rendrenirina Mikael izay nanipika fa tsy misy ifandraisany amin'ny dina tao tany Rosia ity fitsidiana ity. Zavatra roa samihafa raha avy aty aminay aloha tsy ifandraisany io fa ireo firenena roa tota reo samy nanasatsika ho any daholo dia mamaly ny fanasana. Teo frantsay fa Madagasikara dia toerana natao handray vahiny fihavanana izay ny kolotsaintsika toerana natao handray vahiny neto tsy manavakavaka neto na izy dia manaraka ny politika izay fandraisinay amin'ny diplomasia hoe fandray amin'izay firenena afaka azahoan'ny vahoaka malagasy tombotsoa. Mikasika ny fisavanana atao teo anivon'ny fahatseranana kosa dia nambara ny filohan'ny fanavozana fa tsy misy olona tsy tokony ho zavaina ka izany no natao ho fampatsiahiva ireo mpiasa ny fahatseranana ny andraikitra lehibe sahan'izy ireo. Raha tokony misy tsy tokony ho savanana entako satria za manana amin'le maha-président misy an'le passeport diplomatique fa nataoko ny zavatra iny mba hampisehoana indray amirenena ny sainy ny mpiasa ny douane ato fa tamin'izaho nanokatra ny journée mondiale ny mpiasa ny douane tariva ato dia fa niteny hoe nareo mivavadin'ny Madagasikara dia miaro azy miaro mba tsy hidirana zavatra tsy tokony hiditra eto Madagasikara dia miaro any Madagasikara amin'ny fivoahany harem-pirenena eto Madagasikara. Zay ny antony anaovako indreny tsy misy olona tsy tokony ho savaina raha vo eto Madagasikara zay. Iverina afa ho ivy ny fifampiresahany amin'ny filoham-panjakana rotontany mikasika indrindra ny ara-toe-karena ny fototra-fitrasa ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fampianarana ambony raha ny fandaharam-potoana dia rampitso talata no raisin'ny filoha frantsay eo amin'ny lapany Elysée ny filohany fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara. Tontolon'ny angovo kosa indray mbola tsy tafarina ny orinasa Jirama na dia io aza ny ezaka ataon'ny fitoram-panjakana amin'izao fotoana amin'ity kompania pirenena ity. Nanamafy fahafantatra fa 100 miliara ariary ny isan-taona ny alatra sy ny osoka ao amin'ity orinasam-panjakana ity raha ny fanazavana voaray. Ankoatra ny fanadiovana ara-pitantanana dia vahaolana aingana ny fampiasana ny solika avy ao Tsimiroro hoy kosa ny mpanehohevitra ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny ny ary-tanjona. Trosa mahatratra 2 miliara ariary lovana velan'ny fitantanana teo aloha araka ny fanazavany ny tale jeneraly ny eo anivony Jirama. Tsy mora ny fanatanterana ny eraka nampanaovina raha ny fanazavana dia ny fanoliana izay tolotra mety ampidi trosa sy andentika ny Jirama. Ankoatra ny trosa mbola vesatry ny orinasa ny alatra sy ny osoka mitentina hatrany amin'ny 100 miliara ariary isan-taona ka mitoy ny etsika fandiovana sy fanaraha-maso raha ny fanazavana hatrany. Manana ampy ny vokatra herinaratra ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo saingy ny fitsinjarana no antony mahatonga ny fahatapahan-jiro indraindray satria misy suspension mitondra hatrany amin'ny 220 ny entana mavesatra toy ny Tana Sud Anosy. Vahaolana ialana amin'izany ny fampiasana any Tsimiroro hoy kosa ny fanehoan-kevitra. Ohatrany hoe niaina le izy zay zany ohatrany hoe tsara nataon'ny fitondran'ity niaina ny délestage fa ohatrina ny lany izy amin'ny maso ny tombotsoa groupe eny ny namboarina tao hoe dia groupe ny vidiny dia hoe iny ty anina avy amin'ny herinaratra masoandro fa izy manao an'ireo ny solika aloha dia iridia aksiana karana nefa vahaolana misy Tsimiroro niarana hita angambontsika ary ny président colonel mihitsy no nampisehoan'le manavaizana ny io fitaovana tsotsotra io mahavita 2 litatra isan'andro 30 zany dia 3 alina isan'andro. Raha ohatra nge atao Tsimiroro zany io zavatra fanapakevitra politika fotsiny hoe volona ny anao dia atao le izy afaka ny délestage io. Miatrika fanamby lehibe ny Jirama raha tsy ahivina manodidina ny 200 ka hatrany amin'ny 500 tapitrisa dolara isan-taona ny tohana arabola na subvention nentin'ny fitorana teo aloha ho an'ity kompania pirenena ity.
isan'ny fipetranapetraky ny mpiara-miombonantoka ara-toekarena sy arabola ny fanafoanana tsikelikely izany toana izany sy ny fampiarana ny vidin'ny tena izy amin'ny solika raha ny olany famatsindrany kosa dia voalaza fa ny famokarana ahomandroseza latsaky ny rahetsy metatra toratelo isan'andro no tsy maintsy ampiarana ny rafitra tordo fa akony lanonana fankalazana ny fampiarabanana tratrany taona ho an'ny antokotiko Madagasikara tao toliara kosa indray no anoizatsika ny fampahalalam-baovao mila mizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana raha te anana firenena mandroso isika hoy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny lanonana fampiarabanana tratrany taona tao toliara ny farany herinandro teo. Ohatra velona amin'ny firaisan-kina i Toliara Profondizandy ny fandraisana makotrokotroka nanomboka ny alakamisy teo hatramin'ny sabotsy izay hita fa tsara homana sy feno ny firaisan-kina hoy ny filoha nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriam-baovao. Miavaka ny fandraisan'ny délégation avy amin'ny antokotiko i Madagasikara tonga ny fanotrona teto Toliara hoy ny filoha Marc Ravalomanana satria ao amin'ireo mpitarika sy ny mpikatroka tim ny fitiavan-tandrazana sy ny fitiavana ny antoko. Fahamarinana raha hevitra isika hoe anangana firenena vanina kanefa tsisy fahamarinana dia mamita tena ihany fameloha zany aloha dia faly tena faly. Toliara Tsimururo Yana Reta Avlaf dari mana ada ruang aku riapia dari Fiatsaram-beratsy raha milaza ampandrosoka nefa tsy mijoro amin'ny fahamarinana ho ihany ny filoha Ravalomanana raha ifotorana io fahamarinana io dia tratra ilay Madagasikara vanina. Ao ianareo tanora indrindra mitondra ny fahaiza-manao anareo ary indrindra isika rehetra anatin'ny tiako Madagasikara zava-dehibe ny fanolotanana rehefa fanolotanana isika na miasa miaraka dia mahavita zavatra ka raha misy ny tena eny ambadibadika any tsika manana fitsipifehezana na ny discipline tsy ako vilivily fa zay raha mbola fampandrosoana na fanaovan-dalana na fanaovana fampianarana na fitsaboana hainy daty zany fa le mataonareo hainy zany. Manana fitsipifehezany antokotiko i Madagasikara ka ilaina ny manaraka izany mba hampaharitra ny fijoroan'ny antoko nakasitraka ny vahoaka ny Toliara ny filoha Marc Ravalomanana manoloana ny fanoloran-tenany sy naneho firaisan-kina afaka manangana zavatra goavana rehefa miara-mientana hoy ny fanamafisana. Ny fitazomana ny soatoavina fahamarinana sy fahamasinana erim-po ary fitiavana no mampiray ireo mpikatroka tiako i Madagasikara manerana nosy hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko izay namintona ny lalana ny diavy ny filoha nasionaly nandritra ny fionana na avory ireo mpikatroka marobe tao Toliara tanjona ny anoizana ny lalana miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana raha ny fanazavany mpandrindra nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara nandritra ity fotoana ity. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara atrandy no mitatitra ny antsipriana izay. Finoana, fahamarinana, fahamasinana ary herim-po sy fitiavana no soatoavina mampiray sy nahavory ireo mpikatroka tiany mandroany ireo ny fototra iorenan'ny antoko sy mampiavaka azy eo amin'ny sehatra politika ho izy nanamafy ka tokony ho tohizana sy ho velomina hatrany ao anatin'ny asa sy ny andraikitra ray sy ny tsirairay izany ny lalana no diavin'ny filoha-mpanorona ny antoko sy ny antoko dia nahafantarana ireo rehetra ireo raha ny famitinana nataony mpandrindra ny nasionaly ny antokotiko i Madagasikara. Vaky ehy ny vola hoe minoa fotsiny ihany
ka lazay avao dao fa hino zahay la nanomboky teo le maro am'izay ty mpanaraka azy mpianatsy reny de niaraky taminy hita iaby olonamboly reny niroborobo iaby ty fambolia ty piasa lasa nitombo ty haveloma ary ray aman-dreny aby reny nanomboky nahazo fanantenana ary mivola hoe lambo eo nahoda io hilamy ty fiaina nanontaniandrozy ndraiky nao nahoda ino mahavy fa manino va ia manampy anay io iany fa tsy raha fa olo hijaly sasy mitsiky de nivola hoe satria tiaky Madagasikara. ilaina ny trakefa sy ny vina efa napetraka indrindra manoloana ireo fanamby ara-toekarena sy ara-tsosialy iainan'ny firenena ankehitriny manoloana izany mangataka ny anohizana ny tantara miaraka amin'Andriamatompo Marika Ravalomanana ny mpikatroka hoy ny fanamafisana. Nahoda hitako ty finoan'ny faritany province-ny Toliara anao nijoro tamin'ny marina rozy tanatin'ny taona maro nenjena rozy satria nijoro amin'ny fahamasinana perimporo mahavory androzy maro androany toy ary fitiavana ro nanengandrozy aby ty tokantaniny fijoroa vavolombelona zao nahoda ao ty solotenany androy ao ty solotenany anosy ao ty solotenany atsimo andrefana ao ty solotenany menabe ka mangataka aminao zahay nahoda sorato ndraiky lahy toy tantara iny miantsa ny hira zao ty nataony inoana famarinana famasinana ro filamatra ny herim-po sy ny fitiavana no anavotra ity firenena. manao antsoavo mba tsy homenatra amin'ny mahatimma ny mpikatroka ary ijoro ampireareana fa mpikatroka timma araka ny vina napetraka ho tao-pahombiazana sy fanavaozana ho an'ny mpikatroka timma ny taona 2024 fotoana ho fiandohan'ny dingana vaovao hitondra fanantenana sy fanampy vaovao ho an'ny firenena ho azy ireo. mbola ijanona amin'izay vaovao avy an'ny Toliara izay hatrany isika mijoro hatrany ho an'ny vahoaka ny antokotiky Madagasikara na dia misy aza ny fahasahiranana hoy ny sekretera jeneraly ny antokotiky Madagasikara. Raha ny fantatra dia miomana amin'ny fandrindrana ny rafitra eny ifotony sy ny fiatrenan'ny fifidianana ho avy ny antokotima hoy hatrany ny sekretera jeneraly ny antoko nandritra ity lanonana atao Toliara ity. Ny Antsipriana izay ary matotra ary mirahina ny tiako i Madagasikara eto Toliara hoy ny sekretera jeneraly ny antoko tiako i Madagasikara Rina Randriamasinoro aprovy velona ny fahavononan'ireo mpikatroka sy ny mpanohana eny fotony tsy mivadika ary tsy hivadika amin'ny vahoaka ny Toliara ny antoko indrindra amin'izao fotoana sarotra lalovan'ny vahoaka malagasy zao na dia manohana ny fitondrana aza ny antoko dia tsy fanohanana be fahatany fa fanohanana amin'ny orona amin'ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny mangarahara hoy ny fanamafisana antoko tompona ndraikitra ny antoko tiako i Madagasikara ary tsy matahotra ny andray fanapahan-kevitra amin'ny fotoana ilana izany. Mitady sika izay hanavotana ny firenena ary mbola ao anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy kanefa dia zao fahatongavantsika maro be toy izao dia mbola manana fanantenana ianareo ka manamafy zahay fa ny antokotima tsy hikatsaka afa-tsy izay tena mahasoa ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika. Maro ianareo ny manontany hoe ahoana marina sika ty amin'ny akasika ny fitondram-panjakana manohana ve tsika sa tsy manohana dia manome toky anareo zahay androany fa na manohana ny fitondrana ary sika tsy manohana be fahatany akory rehefa mahazavatra mahasoa ny vahoaka sy zavatra hifanarahana ny atao dia manohana sika ary tena mankasitraka raha misy zavatra tsy mety na tokony ho arenina dia mitenitsika sy manitsy. Miomana amin'ny fandaminana ny birao eny fotony ny antoko amin'izao fotoan'izao ary manomana sahady ny fiatrehana ny fifidianana satria ireo taona ihany ny fempotom-piasan'ny fitondrana mijoro ankehitriny ho fanavaozana ny rafitra ifotony dia takina ny fanatanterahana ny fifidianana sy fokotany izay isan'ireo fitaovana nampiasain'ireo mpitondra teo aloha nanimbana ny firenena.
Manisika tim satria fanamby lehibe rony miandratsika ao anatin'ny rotaona. Ny voalohany fanatsarana ny rafitry ny antoko sy fanamafiorina ny antoko. Misy ny paikady sy lamma atao amin'izany fanavaozantsika ny rafitra rehetra eny anivon'ny fokotany hatramin'ny distrika ka hatramin'ny région. Aoka sika anaraka ampilaminana amin'izay toromarika apetraka amin'izay fa ny fanamby lehibe faharoa dia izao miomana sika satria tsy maintsy isy ny fifidianana. Miomana ihany koa tsika amin'ny tetiandro rehetra amin'ny politika eto amin'ny firenena na fitoanandrom-pirenena zany na ny resaka fifidianana fanoloana ny sefokotany ary tsy mitsaharytsika ny mitaky an'izany satria izao mba isin'ny tena fanavaozana mipaka eny fotony eny amin'ny fokotany dia takitsika ny fanoloana ny sefokotany. Aoka sika mba haneo firaisan-kina ihany koa hanokatra varavarana ho an'ireo izay rehetra maniry ny anatevin-daharana hatramintsika satria manana tanjona goavantsika dia ny anangana firenena vanina. Miavaka ny fandraisan'ny Front National sy ny Brand National ny antoko tima teto Tuléar mariky ny firaisan-kina sy ny fahavonona ny antoko anorina firenena vanona izany hoy ny fanamafisana. Vonona ny antokotoko i Madagasikara amin'ny fiatrena ny paikady sy ny etsika rehetra itondrana ny fanavaozana eto amin'ny firenena hoy ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina. Afaka maneho hevitra ankahalalana raha teo ny rehetra taoriny ny sakatsakana ara-politika nataony fitondrana teo aloha ary vonona itondra ny anjara-biriky no fampandrosoana ny firenena ny antoko atiky i Madagasikara. Narsisy Karazafy sy mbola avatsara drany. Niavaka ny fandraisan'ny mponina atao Tuléar ny délégation ny antokotiko i Madagasikara nasehon'ny vahoaka ny Tuléar fa maniry fifampiresahana sy fifanankalozan-kevitra momba ny hoavin'ny firenena izy ireo naneho ny fahanoanany ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa hoy ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina. Maro ny tany nombanay, maro ny toerana nalehanay, zahay tsy miteny hoe tsy nety akory ny tany fa hafa ny teto Tuléar nanomboka tamin'ny alakamisy ka hatramin'izao fotoana eonantsika izao. Hafa satria nasehontsika teto Tuléar izay etaeta izay hoe mila miaona isika, mila mifampiresaka isika, mila mifanatitava amin'ny filoha Marc Ravalomanana isika mba miarabantsika rehetra na vita ny taona maro tany aloha ka afaka tamin'ny jadona izay niainantsika teto. Vao tsy ahateo ny zava-misy famakina barazy tamin'ny fotoana faraparana nandalova ny filoha Ravalomanana taty nanomboka tamin'ny alakamisy nanomboka tamin'izao taona 2024 izao dia afaka isika afaka mivoro malalaka afaka maneho hevitra malalaka ary afaka miasa malalaka ny tiko Madagasikara. No mafisiny fa afaka tamin'ireo sakana sy geja napetraky ny fitondrana teo aloha ny antoko tima manokatra pejy vaovao eo amin'ny fiainana ny politika izany ka ahafahan'ny antoko mitondra ny feo ny mpanohana azy ampaibe maso voninandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny tima ary mifametanana amin'ireo hery-velona rehetra maniry ny fanavaozana ny Madagasikara. Amin'ny mahatoko ny tiko Madagasikara amin'ny mahatoko politika azy dia miketrika isanandro izay mahasoa firenena tsy izay mety ho fandraisana anjarany amin'ny fampandrosoana ny firenena isika ampanarahana ny toetrandro zany ary amin'izao fotoana izao dia mbola vonona trany ny atokotiko Madagasikara mizara ny hevitra manolo tanana mifanolo tanana amin'izay rehetrarehetra izay vonona hampandroso ity firenena ity fa indrindra mifanome tanana amin'izay mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fanavaozana ny zava-dehetra sika ary mandray anjara mavitrika amin'izany ny antokotiko Madagasikara. Vonona hiatrika ny fikanando nasionaly ny antoko saingy manamafy fa amin'ny maha-antoko politika azy dia tsy maintsy hajaina ny fitsipika amin'ny fenipikambana sy ny rafitra anatiny ho fiantohana ny firindrana sy ny fahamatorana ara-politika. Fa niverimberina nandritra ny fandraisam-pitenena n'ireo mpikatroka tima atao mikanja mitafo ny Tuléar ny fangatahana mahakasika ny tokony anokafana ny orinasa Tikosy Magro. Ankoatra izay nambaran'ireo solotena hisampahatra ihany koa fa manantena ny filoha Marc Ravalomanana izy ireo anarina indray ny firenena ary vonona izy ireo anohana sy ifikitra amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko. Ny Antsipriana izay. Maro loatra ireo tanora tsy anasy eto Tuléar manoloana izany miantso sy mangataka ny anokafana ny Tikosy Magro izy ireo mba hampitomboana ny fampananan'asa eto an-toerana.
mila asa ny tanora eto Toliara. Rehefa mahavita fianarany tanora eto dia cyclopusy casse-coin no asa ataony tanora eto. Mangataka anao zahay Andriamatoa Filoha hamohany magrosy tiko eto Toliara. Izay tanora dia mangataka anao hijerenay manokana eto Toliara satria maro vehivavy mijaly eto, tsy ny tanora ihany fa ny antitra isoloko tena eto. Mijaly zahay président mba avereno tiko, avereno ny magro, mba azahoanay asa zahay tanora satria maro ny tanora indrindra fa ny vehivavy eto, maro tanora eto mera célibataire tsy manambady, mijaly mitady asa, manana diplôme nefa tsy afaka. Dia zahay mangataonay Andriamatoa président, Andriamatoa Filoha mangataka zahay mitomany anao le zahay président mba jereo zahay fa zahay ny fitarainana avy aty aminay. Nanisy azy ireo sedra mafy ny lalovany antoko dia mbola mijoro sy matanjaka hatrany ny antoko tim von'ny Tuleara anaradiny Flora Vanomanana raha ny fanazavan'ny solotenany vehivavy tim eto Tuleara. Ka nanisy aza nisy sedra mafy izay nandalo teo aminy mbola io filohantsika ary mijoro hatrany ho tanora ary mbola vonina hatrany hiatrika miady rehetra. Eny ny antoko tim koa dia trano vato sara orina eny ambony tampokavoana ka tsy rava ny rivo-doza rehetra izay nandalo. Ka ninona sedra nandalo teo amin'ny antoko tim. Ny antoko tim dia niroborobo hatrany ary maneho ny heriny izy ankehitr'io. Andriamatoa président vonina zahay eto Toliara anaradianao hatrany ary koa anohananao hatrany izay eto Toliara eto. Ary efa mitombo isa tokoa izahay raha ny amarony ary efa bely koa ireo avovonana hafa izay manaraka anay na ny atoko hafa izay efa manaradiantsika. Manome toky anao izay Andriamatoa Filoha fa vonina ny anohanao hatrany koa. Tsy tokony anaiky ny fandemetsaina amin'ny filazana fa efa tsy tokony handray anjara amin'ny raharaha politika intsony ny Flora Valomanana ho kosa ny solotenany antoko tim avy ao androy. Miaraka ny taonanao Andriamatoa Filoha sy ny fanenjehananao sy ny fanesoananao ny fahakinganao mbola tanoraka ianao tsy araka ny resaka an'ireo mpanenjika sy mpalaina fa mbola mety ary matanjaka ianao Andriamatoa Filoha mbola mahavita azy. Ary ho antsika eto Toliara aza manaiky ny fandementsaina fa hoe efantitra ny Filoha Valomanana tsy tokony fahilatsaka intsony. Tsy ekenay izany Andriamatoa Filoha fa mbola matanjaka ianao. Maro ny antoko misy eto Madagasikara isandreo mijolo ary matanjaka ny antoko tim tsy vadika ary aradia hatrany amin'ny antoko tim ireo mpikatroka avy ao amin'ny faritra Anosy raha ny fanazavana. Vao mainka mitsiry ny fitiavan'olona zany antoko tim zany ka hoy izy ny fitenenana hoe ny hazo vanokilakana ny tanina ny rinony tsara ka mandraky tiany androany Andriamatoa Filoha eto izahay tsy ho avelanay ho raraka tany ny esaka izay nataonao fa hataonay fanilo miampita ho an'ireo tanora izay handimby hitondra ny firenena ty rampitso. Betsaka ireo milaza fa tsy misy mpikatroka tim eto Tuleara nambaran'ny solotenany tim avy amin'ny Menabe fa tsy adino velively ny asa vitan'ny Filoha teto amin'ny firenena. Monsieur le Président, Andriamatoa Filoha Marakara Valomanana nagnontany an'izay Andriamatoa Filoha satria hita sady re nombegnobegno ho isafan'ny sasany fa tsy misy timy eto Toliara. Tseriky nefa atsika androany feno tragno toy. Kobainisanjaza gn'asa vitanao Andriamatoa Président tsy very fahaligno. Patiaronay hanany zao ny foa zahay nangalaka azy, ny foa zahay hamerinanao hanoy an'izay asa soa vitanao tiaronay zay. Tario lala zahay président fa agnaraka faranao. Mamindra soa iha président fa hagnoriky anao zahay. Mahesa mitola iha président fa hagnampy anao zahay.
fitiavana ny antony mahatonga ireo olona marobe nanotrana ny filora valomanana tsy mitombona ny filazan'ny olona sasany fa tsy misy tia mahety Toliara raha ny fanazavana trano. Misy dikany zao fahatoloavan'olo maro zao misy le président mazava ho azy fa tsy fanatisme io fa fitiava za io tsy miaratsara velatsiny lafa tea ay le tea ay lafa tsy tea ay tsy tea ay koa ka androany Toliara manany fitiavana anao président talilinereo soa amin'ny tany misy reo any fa tiny zao hoe matanjake fa andiavao safanjozy io tiny zao tsy misy aia tiny tsy misy inanakio tampitsao zany vavanjozy reny amik'izay fa tsy mivolambola fahatany koa lafa fara. Taona ny fanavotam-pireneny ity taonty hamerina ny tanjan'ny antoko tim ary manomboka iroborobo ny antoko ho kosa ny solitenany antoko avy any faritra loatra mangoro manentana ny rehetra andray anjara amin'ny fanarenana ny firenena ny antoko tim. Zava-dehibe zao fietsika taonareo zao fa dia misaotranareo mpikarakara amin'izao fotoana zao. Esy tanjaka ho an'ny antoko tiako Madagasikara ary manomboka iroborobo aty amin'ny faritra atsimo nosy izany tokotiko Madagasikara zany manantena ny fiara-miasa dia memitotonana Madagasikara mba tsy tenenana fotsiny hoe ilalana RNC iny tamin'ny andro président Marc Ravalomanana zany lalana RNC zany mitsototsoko ohatra ny tany tsy misy fanjakana ity tany ity tsy misy miraharaha ka dia eto monsieur le président manantena anao ny firenena manantena tika toko Madagasikara anafika ity firenena ity. Fa mbola hijanona amin'izay ako ny fankalazana ny fampiarabanana tratra ny taona nataony antokotiko Madagasikara tao Toliara izay hatrany sika tia mandray vahiny ny vahoaka ny Toliara ary tia mirahina mijoro sy mbola vonina ihany koa ny mpikatroka tiko Madagasikara ao antoerana nateo aza ireo maro olana maro nolalovana ho ireo mpikatroka tia nandray fitenenana nandritra ity fampiarabanana tratra ny taona ny sabotsy teo atao amin'ny kianja mitafo atao Toliara ity ny antsipri Mila ny Front National ny antoko Madagasikara ny malagasy mila ny orinasa Tico sy Magro mba hampananana asa ny tanora sy ny vehivavy ny solitena ny vehivavy tima nasionaly tonga teto Toliara. Mijoro amin'izay tsika vehivavy tena mijoro satria tsika maro anisa eto amin'ity firenena ity dia ilaina izy mbola ho avy ny fotoana rehefa tonga ny fotoana dia hita tsara izany zavatra izany fa zao aloha tsika efa miomana isika za zany président mba te hiteny misy publication nataona izay varotra tiko le olona tany Ranohira dia tena hoe Madagasikara mihitsy mitady le produit tiko sady sy miasa ho an'ireo zanatsika dia tena mamiangavy zany le olona satria manjary be kibo président raha tsy miteny ny afatra dia zao koa le lalana tamin'ny andro président Ravalomanana misosa ny lalana nakaty Toliara fa tamin'izay nakaty teo tena reraka tomobila simba eny an-tanana. Manana ny maizy azy ny antoko tiko Madagasikara aty amin'ny faritra atsimo andrefana miantso ireo efa mpikambana taloha hiara entana ampiroborobo ny antoko aza miafina itsony ho ny député amin'ny andro vazo satria fotoana izao ameloma maso ny antoko izay isan'ny matanjaka eto amin'ny firenena. Miandro vazo dia province Toliara fa asadino mena be izay atsika ny amin'ny faritra avaratra eto koa zao ny mairana kavandra izay any amin'ny faritra avaratra lany tamin'ny antoko tiko Madagasikara manana amin'ny maizy azy ny antokontsika ny amin'ny faritra mena be dia mba maniry koa raha maniry mba hiverenan'ny herintsika teto Toliara maro be tsika ny namana hita teo 5 lasa zay andao tsika zala 5 taona lasa nijoroana voalohany teto niaraka tamin'ny président mbola be dia be nareo nihitaka eto tsy hanonona anarana aho fa maro be nareo nihitaka eto izay tena mahafaly sy mahavelo mpanantenana ka dia ho avy ny fotoana araka ny lazain'ny vehivavy teo andraisantsika ny andrakitra tena lehibe dia manantenantsika atao anatin'ny faritany Toliara fa izay any amin'ny andro vazo dia efa nanomboka tamin'ny député tamin'ny maire maromaro ny maire lany tamin'ny tim ao amin'ny andro vazo ao mino izay fa amin'ny manaraka eo
eo rakotra n'izany eto amin'ny faritany Pilate. Anjaran'ny faritany Toliara nandray ny filoha nasionalin'ny tim miverina amin'ny heriny ny antoko ary mbola mijoro noho ny fananany fototra sy vina mpiaramonina maro ireo sendra lalovana tao anatin'ny 12 taona izay kanefa mbola mijoro ny antoko hoy ny fanamafisana. Ny tim tsy resy izany fa noresena etantsika hatramin'izay fifidianana sy ny halabato. Amin'izao dia manomboka miverina indray ny heriny, izany hoe tsy lefy izy teo fa vao maika mihamafy. Ny anton'izay dia io antoko Madagasikara io dia manana ny foto-kevitra hijoroany, manavina mpiarahamonina narantsika naheny teo ny hira izay nirahantsika fa tsika dia mitaky ny fahamarinana manana tsika firenena vanona. Izay tanjona tsika izay izay vina mpiarahamonina izay no mampiavaka atsika amin'ny antoko rehetra dia tanànany antoko sasany. Maro ny namantsika izay nalaim-panahy, nivezivezy, nikaron-javatsoa kanefa tsy nahita izay mahafa-po satria tsy hitanina izanay izay ireo vina mpiarahamonina sy ireo fototra izay hijoroantsika reo fa ato anaty antoko Madagasikara ireny ihany. Tsy mianjafy ny tim ary miantso ny firaisan-kinan'ireo mpikatroka rehetra tsy ilaina raha teo ny fizarazarana. Dia misongatra amin'ny rehetra ko manombatra varavarana ny antoko Madagasikara ho antsika iabiaby daradara ny varavara manentana antsika tsy mialon-drafy tsika tsy mialon-drafy ka mitaona antsika iabiaby mbaoa hiaraka mba samby hiroso makana amin'izany fampandrosoana zany ka eto ahy dia mitodika amin'ny tim ato anaty ny faritany Toliara aoka iray hina antsika izay firaisan-kina zay ny hany no hery ho antsika ny fahavalontsika dia tsy ato anaty ny vahavalontsika dia anambadikany fa tsika ato raika avao. Ilaina ny firaisan-kinan'ireo mpikatroka eo anivon'ny antoko tim eto Toliara aoka tsy voarebireby fa maro ireo te hampisaraka ho kosa ny mpikatroka ao amin'ny tanora tim eto Toliara na mpitandrana. Misaotra atsika vahoaka Toliara amin'ny firaisan-kina atsika fa zao laha mahitaka etoa ampela ro maharesatsika lehilahy io ka noho izany mangataka anareo ampela reo mba hitohaky mare biby manao akory zay mangataka anareo ampela reo mba hitohaky mare biby. Monsieur le Président, manome toky anao zato isan-jato zay eto Toliara. Mety misy ny hevitsy tsy mitovy, mety misy ny fitenenany tsy mifankahazo. Manomboka amin'ny masoandroany zao zahay mirahina zato isan-jato. Satria mila fampandrosoa Toliara, mila fampandrosoa ny zanaka malagasy. Fa noho izany mila olo vonona ary mila olo vanona. Misy zany izy vonona fa tsy vanona. Mila safiditsika zay zavatra zay. Mahay mandray vahiny, tsy mifaly ary mirahina ny vahoaka ny Toliara ho ny fanamafisana toy izany firaisan-kina izany entina mampandroso ny faritra sy ny firenena. Fa ho any amin'ny faritra Ambatondrazaka kosa indray sika ao anatin'ity vao manaraka ity totosan'ny farany herinandro teo ny fampiarabanana tratran'ny taona ho an'ny tanora tiky Madagasikara ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka teo ihany koa ny fampivondronana ireo tanora vonona hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanavotam-pirenena. Ny ry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka no mitatitra ny antsipriana izay. Sampaniray eo anivon'ny antoko tiky Madagasikara ny jeune team ka mandray anjara amin'ny fameloma maso ny antoko ny mpikatroka jeune team eto Ambatondrazaka. Mandray anjara mavitrika tamin'ny tolona natongavana amin'izao fanovana zao ny tanora tiky Madagasikara ka ilaina amin'ny fampivondronana azy ireo hoy maître Fanilo Randrianabo. Mila mijoro ny tanora tiky Madagasikara mba hananana firenena vanona. Famudronana zay aloha zany ny tanora tsy Madagasikara eto Ambatondrazaka
zaka nentina ifampirarana soa fampagavana na tratra ny taona vaovao eny amin'ny roapolo sy roa arivo ary indrindra moa anatin'ny fameloma maso ny antoko Madagasikara satria ny tanoratiko Madagasikara dia sampana anankiray ao anatin'ny antoko Madagasikara tena vonona tanteraka mihitsy ny tanora ary zao moa rahantsika malala na ny hetsika teo aloha izay teto amin'ny firenena dia tanora anisan'ny nandray andraikitra lehibe tan'izany dia izay ihany koa mahatonga ny tanora teto Madagasikara vonona ny andraikitra ny kapakisona ny antso moa zany dia fanambara foana isika tanora no efa ankehitriny firenena mihitsy fa tsy toavy firenena intsony ny antso ny tanora zany mba andray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ary indrindra moa ho an'ny hiditra ao anatin'ny tsika Madagasikara atao anatin'ny fikambanan'ny tanora tsika Madagasikara. Ny sabotsy iraika amin'ny roapolo febroary teo moa no nantosana izao feonam-be ny tanora tika Madagasikara eto anivon'ny tanàna Ambatondrazaka izao ary nandritra izany no niditra mivantana tamin'ny alalan'ny antso Antsofondavitra ny filoha nasionaly ny antoko Marc Ravalomanana izay nampanantena ireto tanora fa tsy maintsy isy ny fotoana iaonana tsy ela hanomezany ny filoha nasionaly ny antoko tika Madagasikara Marc Ravalomanana ny toromarika ho an'ireto tanora avy ety Ambatondrazaka ireto. Amaranantsika ny vaovao manodidina ny fiainana antoko izay dia ndao arahantsika ny fandraisana ny filoha Marc Ravalomanana ny zoma lasa teo atao Toliara. Volanina ireo vahoaka ny Toliara an-tsaina ny filoha nasionaly antoko tiako i Madagasikara androany atetỳ amin'ny serana mpiara-manidina Akoronga Toliara. Hafa ihany vahoaka ny Toliara sotra betsaka tonga maro mitsena zao ny prova fa fampatokotsika nareo matoky aho za matoky anareo fampatokotsika aza manaika ilakilaka na mifanilakilaka fa ray ihany tsika ho hitanareo kabary ataoko vaoveo zay mirabavoaka ny Toliara rehetra aloha ianareo avy any Anosy tonga eto ny avy any Atsimo andrefana mena be Androy eno awe tonga tonga eto zay efa eko daholo zany zay tena bala marina tonga eto sady ando tsara tsy sahina mihitsy zay andetsika atao arin'ny fitsainana makotroka dia ny tanjozotra nanao diabe namakivaky ny tanàna ny Toliara ny filoha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ireo vahoaka maro fifaliana fanantenana no hita soritra tamin'ny endrik'ireo vahoaka teo ampiandraisana ny filoha Marc Ravalomanana. Nakasitraka ireo vahoaka ny Toliara tonga maro ny mpitarika ny antoko tia eto an-toerana ary nanentana no avy maro amin'ny sabotsy amin'ny telo raha amin'ny kianja mitafo Toliara. Tanteraka ny fiaravan-tratry ny taona izay faly président mahitatsika ary tena namono fo mihitsy izy ny naneo an'izay fafalian'izay niaraka amintsika bakany ny avy eto toy hanao fetsika amin'ny sabotsy io ka haneo atsika izay hafaliatsika zay koa miaraka amin'ny président miazo maro tsika satria hanao kabary koa iamin'io mahakasiky antokotsika toy poretsika ny safany hanambara ty fitiavana tsika Toliara etoa koa dia manantenatsika iaby azy amin'io fotoa io amin'ny telo ny fotoanatsika handay raha atsika ihany koa président amin'ny fiaviana toy izao. Maro ireo toerana nosy dia nafaniavaka kokoa ny fandraisan'ny Toliara ny filoha Marc Ravalomanana raha ny fanazavana nomeny ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara. Ny nampidiran'ny président ay tamin'ny tiako Madagasikara tato nandeha zahay ny tety farifaritsy fitiavana président ho ataony Toliara soni
fitiavany toliaran'ny président henanatoy ary tsy tapitsy androany fitiavany toliaran'ny président fa mbo menany avao atolotsika ny président fa tena mbo tia azy tanteraky toliara zaho raha teo anaky toliara anaky Fort Dauphin ka asehotsika fa faritany toliara toy tena mbo makasitraka ary tena mbo tiany président noporofon'ny vahoaka ny Toliara androany fa mbola mifankaty Toliara sy ny Antoko Team ho ny sekretera general ny Antoko afinaritra be mifankahita aminareo aty faly zay tonga mitsidika anareo misotra be deabe satria tena niporofonareo fa tena mifankaty isika ary tena malagasy ray ihany sika avany amin'ny aéroport antsika nandeha tongotra tongety nareo tongeto mbola mitsikitsiky daholo faly daholo tsika dia isorana be deabe ny fitiavanareo atinay zahay koa tena toy anareo matoa zahay tonga aty ny fotoanatsika efa niresahan'ny tompona raikitra teo amin'ny sabotsy ny fotoanatsika amin'ny telola dia manatena hifankahita aminareo zay mba hiara hifalitsika hifanome tokosika ary mba hiafampiarahaba tratry ny taona tsy miova ny fitiavany Toliara ny Antoko Team sy ny filoha Marc Ravalomanana mangetahita fandrosoa ny Toliara hoy izy efa manao ny ezaka rehetra ny birao politika mitady izay mahasoa ny vahoaka ka vonina ny tena ny hitondra izay fampandrosoana izay nandritra ny fandraisam-pitenenany ayako nandeha tongotra 10 kilometra tsika teo 10 kilometra nandeha tongotra 10 kilometra miaraka tsika rehefa miaraka amin'ny dada mila matanjaka tsara samy natadiditsika ny fasarotana anaketo tamloha fa zao mamorona makaty dia amin'ny sabotsy ahitanareo zato resa ilazana aminareo tsara hoe programme tsika manana programme miasa miaraka amin'ny olona miasa efa tsy tanto asasarana mihitsy ny mpitondrantsika ale daholo zao toerana tokony azo ale rehetrarehetra zao hitana soa ary tsika koa manoana sy manaraka azo atao fa izao nareo malala zava-misy aty fa fantano fa misy fahasamy hafany ny faritra rehetra ary indrindrindra eta Toliara mangetaeta fampatosony Toliara mangetaeta olona tena mandeha amin'ny fahamarinana ary tena mangetaeta eny mangetaeta ny dada aloha nareo fantano eny mama dia hitondra rano be tsy mety mihitra fa zao tena faly any hitanareo androany amin'ity fahatokavako atyty ifampiarahaba tratry ny taontsika mbola tsy tara mbola tsy tara fotoana anehoana ny maha-izy azy ny Antoko ity taona 2024 ity raha ny fanazavany ary aseho fa manana ny fitsipika amin'ny fe azy ny Antoko very aza matahotra nareo fa voafehatsika reto mpitarika aty reto ary tsy maintsy mampiseho tsara zany fitiavana amin'ny vahoaka zany mampiseho tsara zany discipline oentina izany ny antony mahatonga amin'ny tena izany dia ianareo aty tena manana fitsipika rahany rehetra ary atao modely ty ho hitanareo ke tsy teny zavatra ataotsika modely ty Toliara dia faritany anankiray zay manana maizy azy ao amin'ny avy any atsimo andrefana avy any anosy androy ary ny aveto reo zany misy fahasamy hafany fa tsy mitovy akory tsy maintsy ezahantsika zay ampitovy andreo ary tsika ataotsika Madagasikara tsy hoe tonga namina vao mavomavo fa raha misy olona mitady hiaraka amintsika tena mandray eza ampanajana sy ampahendrena isika fa ianareo koa malala tsara le olona vao miaraka amindreo reo ka tandreny tsara fosao dia rondray nandoto rano aty amintsika ry tonga dia lazao tsy lefitra mihitsy nahoana fa ny ampampisoana ny Toliara tena mamaya ka dia zao ianareo zay manam-panoriny ny efitra no tsy mitovy fa saina samy manana ary tsy hoitsika mihitsy akory no resiny reo dia milaza tsara fa manana maizy azy antiky Madagasikara zany ka ianareo zay te hiaraka aminay tena manolotanany izay tonga avy namakivaky ny tanàna ny Toliara ny Diabe narana tamin'ny filoha nasionaly ny Antoko Team ny sabotsy zao kosa no hifanome fotoana eny amin'ny kianja mitafo ny Toliara ny filoha Marc Ravalomanana sy ny Antoko Team ary ireo mpikatroka ao anatin'ny Antoko Team eto Toliara ifampiarahaba nahatratra ny taona sy fanomezana torolalana ho an'ireo mpikatroka.
vao makasika ny finoana kosa indray dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fankalazana ny fafito ambienipolo taona ny joron'ny katedraly FLM ao Toliara. Fiangonana izay naorin'ireo misionnaire norvégiana tamin'ny andro ny fanjanantany. Na eo aza ny fikasana fanitarana ity fiangonana ity dia tsara ny fitazonana ny endrikana izy azy hatramin'izay hoy ny Filomena Karavalomanana izay niarana mbombavaka tamin'ireo kristianina tao amin'ity fiangonana FLM katedraly Toliara ity. Ny antsiprian'izay tanteriny Narcisse Karazafy sary sindratsara ny mbola avatsara. Vokatry ny asan'ireo misionnaire nandalo teto Madagasikara ny fananganana ny katedraly ho an'ny fiangonana loterana malagasy eto Toliara rehefa avy tao amin'ny ndrenivohitra dia ny anatsimo ka isan'ireo fiangonana naorina nandritra ny ady lehibe ity katedraly ity. Tsy mora ny ady natrehana tamin'ny fananganana ny katedraly tamin'ny taona 1970. Trano azo no ny angonana ty Anapindohana nandalo fotoatsarotra vao tafatsangana ny fiangonana rehefa nanangona fitaovana nandritra ny 20 taona. Arak'izany 20 taona taty aoriana avo vita tanteraka ny fananganana ny fiangonana izany hoe ny taona 1970. Ataratry ny finoana satria nitondra ny anjara biriky ny kristianina tsirairay antarana ny fiangonana raha ny fanazavana. Nahoana ny 20 taona satria tamin'ny 1939 natova ny asa izay nanaovana ity dia araka ny voalaza tao nanano sarotra satria tao anatin'ny guerre mondiale ady lehibe faharoa izao ka nahatonga satria ny fitaovana dia sarotra be natongavany teny amin'izay fotoana izay noharika maty noharika ny vavaka honanodizana ty fiangonana ety etafinga zava-kaperaka amin'ny Jesosy izy no fanorenana koa vita nandritsy taona dia vita ty ary fitaovana aviaiza avianao vesy nefa aviazan'ireo ary miara-miasaka malagasy da efa nino ary araka ny fantazaza aviany salary natana sopay nanamboarana ny ary tanana malagasy koa nytoa vato na namy fitaovana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy alahady fahenina mialohan'ny Pasika ny fankalazana ny fafito ambienipolo taona n'ity katedraly loterana eo anivon'ny synodam-paritany ny Toliara ity ny fanambarana ny fijaliana ny ainan'i Jesosy mialohan'ny Pasika ny fampianarana nentin'ny pastora teto efa vonina hijaly sy ho faty Jesosy ary efa drafitr'Andriamanitra izany entina hamonjenan'olombelona ho ny fanazavana. Tsy mandehandeha ho azy ny fandaharan'Andriamanitra mandalo fijaliana vaovao-vonjy ho ihany pastora nandritra ny toriteny. Rehefa tonga kristianina dia fianarana ery tsy misy zavatra manahirako tsy ako angamy devoly hamenanao iadana zany tsy ako antamasie mahazaraka ny baptemo baptitsika teo keresisy teo tao amin'ny saedy finara zay hoe tsy misy problema tsisy manahirana azy raha tena fiaina efa mbola sary satana niditra ao namaty tazy resy izay faharesena davasieva zay no soroan'Andriamanitra any Jesosy alefa mizany hitsamy isoropoina an'ilay faotana fotoka zay tamin'ny andro hoe avamasieva. Nanolo-kevitra ny fampidiniana amin'ny norvéziana kosa ny Flora Valmanana raha nandray fitenenana amikasika indrindra ny anavaozana ny fiangonana tolo-kevitra ny tsy andravana ny endriky ny katedraly teo aloha amin'ny mahavaky azy. Dan fakadana katedraly Toliara tsara viana izara viantsika izy ka zao familena zarena aminy
tonga niarany ombombavaka tamin'ny kristiana loterana tao amin'ny katedrale FLM Toliara mony Flora Valmanana nanolotra fanampiana ho fanokafana ny taom-pankalazana ihany koa ny tenany. Mbola eo amin'izay pejy ny finoana izay hatrany feno 50 taona mizato 50 taona ankehitriny no niorenany hatrany printoloterana malagasy tao anatin'ny 10 taona izay niorenany dia nisedra olana nandalo fahasahiranana ireo mpiasa niala ny ankamaroan'ireo mpiasa ary nisy aza ny maty amperinasa ankehitriny manodidina ny 76 no tafajano manao ny ezaka niaraka tamin'ny mpitantana vaovao anarena ny orinasa ireo mpiasa ireo raha ny fanazavana velotaraina nefa izy ireo satria hiaran'ny fanenjena indray koa amin'izao raha ny fanazavana atrany nasisy karazafy sy mbola avatsara. Eritaona izao nanomboka niarina tsikelikely ny trano printy loterana malagasy raha nisedra olana mikasika ny karama sy ny sosialin'ny mpiasa nandritra ny 10 taona anisan'ny ezaka natao ny famerenana tsikelikely ireo trosa navelan'ny mpitantana teo aloha sy ny fandoavana ireo karama tsy voaloha ny rahily ireo mpiasa manodidina ny 76 tavela niara-ny asa tamin'ny mpitantana vaovao mba hampijoro indray ny orinasa mitaraina ny ireo mpiasa 6 tavela ireo satria misy ny fanaratsiana sy ny fanosorapotaka tao amin'ny tambazotra serasera asiana ny vonisehatra samy hafa momba azy ireo. Ny zakan-tserany ainano izany izay mpiasa ka nisy tamin'ireo mpiara-miasa aminay no nandao ny toeram-piasana ary nisy mihitsy asa mpiasa vitsivitsy namony ny ainy nandritra izany. Tsy milavonefina efa izay satria olona tavela teto hatramin'izao miaraka amin'ireo mpitantana vaovao natolotsy ny KMSL na ny komity mpiandraikitra sy finoda lehibe. Iaro ny orinasa sy ny fananana ka nanao tongotra ny aranamindra sy soroka ny aranlanja izay adidina nandrify ka tonga teo amin'ny vanim-potoana ny fanarenana ny faraparan'ny taona 2024. Nanomboka teo dia velona sy mitsiry indray ny fanantenana izay efa nitsolopolopo tao anatinay ary misitraka tsikelikely izany izay mpiasa kehitriny na dia mbola tsy tena lavira tanteraka aza noho ireo tsosa tsy maintsy aloha sy mbola ho efaina. Malona izany miantso ireo mpitondro tompona andraikitra amin'ny fiangonana loterana malagasy sy ny mpitondra fanjakana ireo mpiasa mba hijery akaiky ny zava-misy sy tsy hanao sorona ny orinasa zava-dehibe ny fanohanana sy ny fiarovana ny trano printy loterana malagasy izay efa nanomboka ny ary natao ary taona maro anisy ny fahasahiranana hoy ny fanazavana. Noho izany amin'ny mahafanana ny FLM sy mahavakoka lehibe any fiangonana sy any firenena alovana vela missionnaire ty TPFLM ty dia mangataka aminareo voatanisa itsembany izay mpiara-miasa rehetra eto amin'ny TPFLM KMSL ianareo membre brofube FLM rehetra ny missionnaire rehetra ianareo ray aman-dreny pastora sy teolojiana mpitondra fahavavahana lo olona rehetra eto amin'ny sahany FLM ny fiangonana FLM ny kristiana rehetra ary ireo sapana sy sapandraraha velona atao anatin'ny FLM ianareo mpitondra fanjakana ambony isan'ambaratonga ny avy mba handray andraikitra miaraka ho fiarovana ny TPFLM mba tsy tonga amin'ny fanimbana sy ny famonoana ka hitarika ny mety fanakatonana ankolaka na mivatana ity orinasa anatanterahana ny asan'Andriamanitra ity. Manamarika ny 50 taona ny orenany ny trano printy loterana ankehitriny fanampy lehibe ho azy ireo ny fitohizan'ny fanarenana sy ny fiarovana ny asany mba azony manohy ny andraikiny dia ny fanompoana ny fiarahamonina sy ny fiangonana ho ihany ny fanamafisana.
lafim-bavao afatanteraka kosa indray mila afindra amin'ny taranaka ny tantara sy ny vakoka tena izy hoy ny filohan'ny fandrindrana ny arikarena sady filoha lefitry ny alliance diaspora maneran-tany tamin'ity androany ity tsy misy fitsikerana ny razana na ny fanompoan-tsampy ny fanesorana zay hita fa tsy tsara hoy ny fanamafisana manoloana ny resabe amin'ny fandravana ny Colisée ao anaty rova ny tena maizy azy no tokony tehirizina ao anatin'ny rova satria izany no hasiny tanindrazana ho iatran'ny fanazavan'ny antsipriana izay miteraka resabe sy faneho-kevitra maro ny makasika ny fanesorana ny Colisée anaty rova ho fampiarana ny vidim-pitsarana nivoaka ny 20 febroary lasa teo mazava hoy ny filohan'ny fandrindrana ny fiarikarena malagasy fa fitehirizana ny zava-misy ny vakoka ho hita amin'ny taranaka faramandimby ka tsy tokony olana mihitsy ny fanesorana izay hita fa tsy tsara ary tsy midika ho fanompo-tsampy velively Colisée dia mazava ho azy tsy natao tamin'ny fomba taloha ny fanamboarana azy fa zavatra ankehitriny voalohany zay faharoa vahiny ny namboatra azy fa ny tena zava-dehibe dia izao tadidio fa ny famafana ny kolotsaina malagasy dia ny fanaratsiana ao anatin'ny malagasy fa ratsy izy ny tiako atongavana dia izao marina hoe teo amin'ny tantaram-pirenentsika dia nisy fanompo-tsampy zovony tsy nalala ny kely malaza fa rehefa izay ny tantara tsy mpanompo-tsampy akory isika fa ny raza teo amin'ny tantaram-pirenentsika dia nisy fotoana nanana toerana ny sampy koa aoka ireo mpanohatra ny fandravana ny Colisée tsy apiditra mihitsy ny hoe mpanompo-tsampy ireo olona te andraba ireo tsy atopoko mila verina amin'ny laolo ny zava-misy satria tsy voavidy vola ny asan'ny tanindrazana ho ny fanamafisana ary mila afindra amin'ny taranaka ny tantara sy ny vakoka tena izy raha nitsidika ny anaty rova tamin'ny 2023 ny zavatra nijerevako tsara dia ny hoe nisy diana tafomby teo amin'ny ilany akavia raha vao miditra ianao zany teo amin'le vato namboarin'ny Jean Laborde tsy ao intsony zany ankehitriny satria nahoana fafany ny mpanjana tany dia manaikitra ve nio fafany ny mpanjana tany asiany Colisée ao fa mila mifotsika malagasy mila averineo ilay fandrona taloha satria ny andro ny fandrona no lehibe indrindra dia teo amin'ny toerana nisy any Colisée io nisy izany toerana zany ary izay no tian'ireo vahiny sy ny tsy natakatra rehetra ho fafany fa tsy voavidy vola akory zany hasy ny tanindrazana zany tsy voavidy vola ary ny tantaranao na ratsy io na tsara io dia tahirizy ho an'ny taranaka fa ireny no anitsinao ny lalanao Ratsaivina, ny 20 febroary lasa teo no nivoaka ny didim-pitsarana ho an'ny Colisée eny amin'ny rova. Atepoka telo lehibe no nisongadina da ny fanesorana ny Colisée, ny famerenana ny anaran'ny rova teo aloha ary ny fanesorana izay tsy zavatry ny mpanjaka ny antoerana. Raha ny tokony ho izy dia ny fanjakana malagasy no miantsoroka ny andravanina io Colisée io satria izy no notoriany ireo ny andiny andrava azy. Asaingy tsy hiandry izany isika ho izy ireo fa ny malagasy rehetra vonina hiaro ny maha-malagasy no hiaraka andrava izany. Vavao ny fahasalamana kosa indray misoko mangina ny valanaretina impox na ny nindradrazako eto amintsika amin'izao fotoana izao distrika 430 eto Madagasikara no tena voakasika ary lasibatra amin'izany Antananarivo izay vao nahitana tranga vaovao vao marina miisa 7 omaly raha ny tatitra raha ny filazany teo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia fantatra fa ho tonga eto amintsika alohan'ity farany volana febroary ity ny vaksiny isoroana ny retina impox nisy okazon'olona tena atahorana no atao lohalarana amin'izany raha ny fanazavana atrany na izany aty zany mbola ezaka goavana eto amintsika ny fanabeazana sy ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny tady baovao ny andro miaratina sary sindratsary ny Mathieu Prince. Ny ampy indray ireo trangany impox vao marina teto Antananarivo omaly ary nisy tranga 12 vavao ahina raha ny tatitra. Mananika ny 723 ny fitambarany tranga rehetra hatramin'izay nisy olona 520 sitrana ary tsy nisy namony ainy. Ireo faritra be olona eto Antananarivo no nahitany ireo tranga vavao ireo ka namafisany mpitsabo ny fisorohana amin'ity valana retina ity. Akabeazan'ireo faritra misy rezo Antananarivo dia faritra be olona avokoa. Zany dia mitarika antsika amin'ny hanafana mafisana ny fisorohana sy ny ady atao amin'ity valana retina ity eto amintsika asorohana tsara ny impox
tsy lahatra akory ny ampoka fa azotsika resena tsara eo a dia ny fitandrimantsika sy fandraisantsika tsikaray avy andraikitra no ahafahantsika mamea faransaingany anty valona retiny ty. Nilaza ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa efa ho tonga eto amintsika alohan'ny farany ity volana febroary ity ny vaksiny hisoroana ny aretina mpox na dia tsisan'ireo mahazo vaksiny aza ny olon-tsotra efa mahaina ny ankamaroan'izy ireo tsy liana amin'ny fanaovana vaksiny noho ny tahotra sy ny fiheverana ny tena ho lehibe ka tsy mieritreritra izany intsony. Mbola hita le izy zao mbola tsy tena hoe malaza be tantanarivo dia hoe aleo le andrasana manao daholo mihitsy ny olona zay. Zany tsy miarika kely za rehefa 20 taona tamin'ny 4 taona natao vaksiny tsy mahay an'izany. Fa mety fantatrova nefa ne inona ny tsisy zavatra fantatr'intsony zany. Mbola maro araka izany ezaka tokony atao hampiakarana ny tany ny fanaovam-baksiny eto amintsika tsy amin'ny fisian'ny aretina fotsiny fa tsy amin'ny fanaovana vaksiny jaza no ny vaksiny miantoka ny fahasalamana miainga amin'ny fanabeazana sy fanamafisana ny fanaintanana izany ho ny fanazavana. Ye mazoto foana manao vaksiny raha za manokana tamin'ny covid za ohatra rehefa avy natao vaksiny dia lasa mitombony ery fiarovana tsy dia voan'ny gripa matetika tsy voan'ny gripa ihany fa tsy dia ohatry ny olona tsy natao vaksiny fa hitanao hoe maivamaivana na marary tsy fahalalana dia tsy ampy fanentanana satria ny tsao koa tena mandeha be hoe vaksiny tsy mampiteraka tokony atao betsaka ny sensibilisation dia miezaka foana efa misy zao le alefa amin'ny radio reny dia amin'ny télé koa efa misy ihany fa tokony ampiana dia atao betsaka zany ny fanentanana ny olona. Raha ny toromarika samihafa taola raha-mpamiaina isitraka ny vaksiny adiana amin'ny mpox ireo mpiasa ny fahasalamana miasa ny fotony eo ihany koa ireo olona voamarina fa nifandray na ny fanerasera mivantana tamin'ny marary latsaky ny efatrandro tao aoriana ahitana ilatranga ireo olona miaina miaraka amin'ny simokaretina VIH sida ary ny mpiasa amin'ny sehatra ahitana fifandraisana akaiky sy mivantana amin'ny olona maro ka nisan'izany mpampanofa fahafinaretana sy ny mpamily fiara mpanao dia lavitra. Vavao ny tsy fandriam-pahalemana teny Ambohipo Sud teny no nitrangana fanafiana tamin'ny maraina vao mangiran-dratsy voatifitry ny mpitandro filaminana tao anatin'ny fifandonana ny jiolahy ny kasa anafika tokantrano iray moto iray ireo jiolahy moton'ireo jiolahy ireo no tavela teny antoerana raha vaky nandositra tamin'ny moto hafa kosa ireo namany tato bavao ny andro miaratinina eo amin'ny sarisindratsary ny Mathieu Princis no mitondra izay vaovao izay. Andian Jula mitabasy vita tanana no nikasa no fandrobana teny Sud Ambohipo ny maraina teo tokony tamin'ny fatrora sasany asaingy tonga rapitona ny mpitandro ny filaminana kanisy ny fifamptifirana ireo Jula no mitifitra voalohany ary namaly zany mpitandro ny filaminana rano vavao Jula telo no maty vokatry izany ary natsipin'izy ireo tany anaty onaona ny basy vita tanana nampiasainy moto iray andreo Jula no tavela teny antoerana raha toa kosa ka nandositra tamin'ny moto hafa ireo namany mitoa ny fikarohana sy ny fanadihadiana momba ity raha ity raha ny fampitambavao santonany amin'ireo trangany tsy fandrimpahalemana ny zavaniseho androany maraina io misy eo amin'ny endriny maro ny tsy fandrimpahalemana ny anivon'ny fiarahamonina miaina anaty tahotra sy ororo tanteraka ny mponina manlonjany fototry ny olana ny tsy fananana asa sy ny fantrana ho ny faneho-kevitra tsy fampin'ny asa izay ny mahatonga ny ampantopanto kely mihitsy ny tena mpanao azy ny ororo matahotra samy mandeha arivariva ohatr'izany raha ny amin'ny misy anay aloha dia tsy mifidy ka nandro atoandro be io raha dia efa manao ny tena mipetraka mpanao any aminay zao miainga tambo maka akoho maka bisikleta ohatr'izany asa ihany aloha ny hitako hoe vahaolana amin'ilay izy raha misy ny asa dia mety tsirona amin'izay ny ankizy ohatr'izay. Misy ny ezaka tokony ataon'ny fanjakana amin'ny famoronana asa ho an'ny tanora isoroana izany saingy mila manao dingana ihany koa ny rehetra indrindra ny tanora amorona asa ho an'ny tenany manokana malona ny amaroan'ny mpitandro ny filaminana raisina eto amin'ny nosy mila amorena ny dingana fa ny tanora mirotsaka antsihatra. Misy ny tanora sasany nanao ohatra nanao zazavao izy miaramila ohatra na nanao concours izy amin'ny resaka hoe fitandrona filaminana dia nisakana aminazy zao dia niara-bola misy afahany ara-bola zany satria misy karazana vola karakaraina misy karazana taratasy be dia be karakaraina ao dia ihany koa le fepetratakina aminazy zany sy ananany le traikefa ohatra dia ny spécialité dia izay zany anisan'ny sakana anazy zany fa izay zany tokony amoraina zay zany raha avy any amin'ny fanjakana na amin'ny mpitondra ambaratonga zany tokony amoraina zay zavatra zay
ahafahan'ny tanora zany misitraka asa andraikitry ny olo-pirenena tsiraray avy ny fitandrona ny filaminana amin'ny fanajana ny asany maolona sy ny mahizy azy ny tena hitataratra ny asa ataon'ny mpitandro ny filaminana saingy mila izaka izany ho ny faneo-kevitra miainga avy amin'ny rehetra ihany koa ny fanovana sy ny tena fanavaozana tsika vaoka mihitsy zany tokony miova aloha zany zay vao mety manaraka ho azy le fanavoazana satria mpitandro filaminana hitako hoe tena miasa aloha zareo hatreto na polisy zany na gendarme zany na miaranila zany hitako hoe miasa fa eta be ho le olona tsy nasa araka le voalazako teo dia ohatra n'le karsy voalavo ihany io aloha le saka dia misitrika amin'ny voalavo dia lasa indray ny saka dia mivoaka indray le voalavo ohatr'izay foana le fa mila zany sika tsirairay mihitsy zany mila manova aloha mila miova dia zay vao manaraka ho azy le fanabeazana ankoatra ireo mila mafisina ny fanabeazana amin'ny lafiny rehetra hiadina amin'ny tsy fandrimpalemana manana andraikitra amin'izany ihany koa ny mpitandro ny filaminana amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra sy ny fampiarana ny lalàna araka ny rariny sy ny tokony ho izy mipakatra eny amin'ny fitsarana ny sy mpitondra fanjakana mahefa vaovao avy amin'ny faritra Analamanga kosa taorian'ny fitsidiana ny lalana miazo ny distrika n'Ankazobe dia fantatra fa nisy ny fionana teo amin'ny mpitatitra sy ireo zanak'Andramasina teo amin'ny lehibe ny faritra mpisolotoerana eto Analamanga fantatra fa iaraisalahy ny telotonta amin'ny fanatanterahana ny fanamboarana ny lalana miazo ity distrika ity tady vaovao eo amin'ny rindratsarily ny arotanjona iroso amin'ny fanamboarana ny lalana mampifandray ireo commune ao anatin'ny distrika n'Andramasina ny faritra Analamanga araka ny fanazavana fiara-miasa nentin'ireo zanak'Andramasina ny mpitatitra ary ny faritra Analamanga no azahoana manatontosa izany ny faritra no miantoka ny engin sy ny fitaovana ilaina amin'ny fanarenana ny lalana fa ifanampiana kosa ny famatsiana solika ampandehanana ireo milina fanamboarana ny antony lehibe amin'ity fiara-miasa ity dia ny fahitana fa misy commune tena sahirana arabola ao anatin'ny distrika raha ny fanazavana fiditra ao anaty laharam-pameha ny fitantanana vaovao ny fanamboarana ny lalana ary rehefa ny fampiresaka izahay tamin'ireo be ny tanàna dia efa ny fandamina efa ny fampiainy ny amin'ny andrasan'izy ireo amin'ny faritra sy ny amin'ny eritreretin'ny faritra ho atao mikasika n'izay resaka fanamboaran-dalana izay kanefa ny araka ny kabary izay natao teo hoe zany resaka fanamboaran-dalana zany dia toy ny asa vadidrano tsy vita raha tsy fanakonana ny rehetra no ilaina miara-misalahy ao anatin'izany eo ny commune izay tompony andraikitra eny fotony tena tokony isana izany eo izay faritra Analamanga izay tantsoroka manampy an'ireo commune roa amby efapolo amby zato anatin'ny faritra fa eo ihany koa araka ny hitantsika androany dia misy ny ponina ny zanaka ao amin'ny distrika n'Andramasina ny mpitatitra indrindraindrindra izay tena mampiasa ihany koa an'izany lalana izany dia ny fiarahamientana zany rehetra zany no heverinay raha pitso fa afaka hitondrana n'ilay fanavaozana araka ny vina eritrereto mitondra fanjakana ankehitriny ao anatin'ny distrika n'Andramasina ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa misy fahasimbana ireo fitaovana fanamboaran-dalana izay napetraka ny mpitantana teo aloha na izany aza miezaka manamboatra tsikelikely izany ny eo anivon'ny faritra Analamanga raha ny fanazavana hatrany zahay eo anivon'ny faritra Analamanga ny ezaka ataonay amin'izao fotoana izao dia manana izahay engin maromaro dia ny ezaka efa imasonay dia ny fanaovana ho ara-dalàna tsara mba tsy ho matimaty mba ho azo ampiasaina mandritra fotoana maharitra izany engin rehetra izany satria mpanatretena ny ilazana amintsika fa tsy manara-penitra ireo fitaovana navela mpitantana teo alohanay mpitantana ankehitriny fa izahay kosa dia manao ny ezaka rehetra ahafahana manamboatra an'izany fitaovana rehetra izany mba hanomezana fahafahampo hamalina ny filany ireo vahoaka eny fotony tafiditra ao anatin'izany ny mpitatitra tafiditra ao anatin'izany ny mpanjara tafiditra ao anatin'izany ireo olona rehetra izay mampiasa lalana ao anatin'izany distrika izany miara-miasa amin'ny rehetra ny faritra Analamanga amin'ny fanarenana sy ny fanamboarana fotodrafitrasa natao anompo vahoaka ny mpitondra ary izany no anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo be ny tanàna rehetra ato anatin'ny faritra fa tsy anliana na iza na iza ho iatrany ny fanamafisana
maresaka avy any ivelany mirehitra sy mikorontana i Meksika taorian'ny fahafatesan'ny lehibe ny cartel de Jalisco Nouvelle Génération na ny SGNG. Atao ohatra ireo fiarandorana ny sakandalana ary ireo sidina nofoanana ary avetrany ary ny tato-baovao makasika izany. Tauriny nahafatesan'ny lehibeny namaly tamin'ny kerisetra ireo mpanohana ny cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Naratra nandritra ny hetsika nataon'ny tafika isamborana azy ny alahady lasa teo i El Mencho na i Nemesio Oseguera Cervantes. Nodimandry i Mencho nandritra ny famindrana azy tamin'ny angidimby ho an'i Mexico. Nanomboka teo, faritra maro no nikatona, mitombo ny tahotry ny ponina ny amin'ny mety ho valifaty. Maro ireo ponina no miahiahy manoloana io zava-mitrangy io. Eo anatrehan'izany, ny antson'ny vahoaka ho tony tao amin'ny tambajotra sosialy X ny filoha Meksikanina. Ny hetsika nataon'ny hery federaly kosa no niteraka ireo sakana sy fanehoan-kevitra mahery vaika hoy ny ministeran'ny fiarovam-pirenena nanazava. Naneho fisaorana manokana ho an'ny tafika Meksikanina ny zandarmaria-pirenena ary ny rafitra fiarovana ny filoha noho ny ezaka natao tamin'ny ady amin'ny andian-jiolahy. Marina fa nisy antso nataon'ny États-Unis nilaza fa $50 no valisoa ho an'ireo mahita na mahasambotra ny Oseguera Cervantes. Niorina tamin'ny taona 2024 ity vondrona mpanao heloka ity. Manao fanangonan-ketra ankeriny amin'ny alalan'ny fanondranana zava-mahadomelona sy fanondranana olona ary everiny fitantanan'ny Trump ho fikambanana mpampiorooro. Taorian'ny fipoahan'ny herisetra dia sidina ampoly no nahato tao amin'ny fanjakan'ny Jalisco. Ny antson'ny olom-pirenena mba hitandrina ihany koa ny masoivo Amerikanina sy Kanadianina ny toerana. Mitohy araka izany ny fepetra fiarovana raha miandry izay ho toy ny Meksika izay mbola anaty orooro. Izao kosa indray arsika dia anaraka ireo tranga hafakely maneran-tany. Teraka tamin'ny 4 Desambra 2027 tany Australie Nick Vujicic voateraka Nick dia voaneretina antsona hoe Tetra Amelia izay nahatonga azy tsy nanantanana azy tongotra. Nandritra ny fahazazany dia niaina olana maro i Nick. Tany am-boalohany ohatra tsy navela hiditra an-tsekoly ny tena noho ny lalàna tao Victoria. Rehefa niova nefa ny lalàna dia isan'ireo ankizy sembana afaka nianatra voalohany niaraka tamin'ny ankizy salamy i Nick. Niaran'ny fampijaliana sy fanesoesoana tany an-tsekoly i Nick ka niteraka fahakiviana lalina ho azy izany. Tamin'ny fahavalo taonany dia namono tena tao anaty dobo fandroana i Nick saingy tsy tapa-kevitra indray ny tenany rehefa nieritreritra ny alahelo ny ray aman-dreniny. Nateo azy izany rehetra izany dia nianatra nanao zavatra maro ny tenany toy ny nanoratra tamin'ny ratsatongony, nampiasa solosaina, nianatra ny lomano, nanipy baolina tenisy sy nively amponga ary miborosy nify sy mikarakara tena irery. Nanangana fikambanana tsy mitady tombom-barotra antsoina hoe Life Without Lamps Nick, fikambanana izay mikendry anampy sy anentana olona maneran-tany. Lasa mpandahan-teny maneran-tany i Nick, nanao lahateny tany amin'ny firenena mihoatra ny 70. Nanoratra boky maro ihany koa i Nick ka anisan'izany ny Life Without Limits izay mitantara ny fiainana sy manentana olona tsy ho kivy. Ny Fly Geyser dia loharano mafana mahavariana hitany amin'ny 230 km ny andrefany États-Unis. Manana loko maro vokatry ny algue thermophile izay mipetraka eny amin'ny rindriny ary manana endrika tena mahavariana ny Fly Geyser. Misy vatikely misandrahaka maro manodidina ity loharano mafana ity ary misy rano sy entana mivoaka manodidina ny tendrony izay manana avo 250 cm. Nisy eo tamin'ny taona 1979 ny loharano voalohany tao amin'ny toeran'io rehefa nisy ny fanamboarana lavaka ahitana rano ho an'ny fambolena. Taty aoriana tamin'ny taona 1979 dia nisy eo tsinany loharano mafana rehefa nanorina lavaka faharoa ho an'ny angovo geothermal avy any ambanin'ny tany ny olona. Na izany aza tsy nahasakana ny mineraly entin'ny rano tsy tambatra eo ambonin'ny tany izany ka namorona ny karazana vato mineraly miloko maro izay hita ankehitriny ary mbola mitombatra ny Fly Geyser. Tapitra ny fampalalam-baovaontsika tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana teknisianina nafahatsika nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soava tsara veloma tompoko.